Yom taranja handballa halalawan'ny voamiran'ny tanora ty amin'ny ranomasimbe indiana na ny CJSOI zany manomboka androany tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fantanjahantena mahamasina izany lalao-an'ny voamiran'ny tanora ty amin'ny ranomasimbe indiana zany isika Madagasikara moa no mampiatrano ity taranja handballa ity ka omisokajazavavy dia misy nosy efatra no mandray anjara Madagasikara mpampiatrano Mayotte, Seychelles ary Maurice. Eo amin'ny zazalahy kosa dia dimy no mpandray anjara misy atsika malagasy zareo komoriana ny Seychellois ny Mauriciana ary zareo Maoré. Androany no nanomboka ny faninanana ka dia lalao roa no nitanterahana tamin'izany azo lazaina hoe tsara fanomboana aloha isika malagasy amin'ity lalaon'ny CJSOI ity zany eo misokajy zazalahy satria dia nandresy amin'ny Komoro tamin'ny isa 7-2 ity arahantsika amin'ny sary ity moa zany lalao izany. Tsika malagasy manao akanjo mena amin'ny sary ry zareo komoriana kosa manao ny akanjo maitso. Lalao faharoa kosa dia fihaonan'ny Seychelles sy Maurice ry zareo Mauriciana kosa indray no nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-7-20. Itoy rahampitso ny faninanana amin'ity fedina ny lalaon'ny CJSOI ity. Tsy misy moa ny medaly ny fisokajiana zay mahazo medaly betsaka amin'ity fa dia karazan'ny lalao firaisakina ihany ty lalaon'ny CJSOI ity ka rahampitso ary dia eo amin'ny sokajy zazavavy Madagasikara ikatroka amin'ny Mayotte ary eo amin'ny sokajy zazalahy dia Komoro ifandona amin'ny Seychelles ary zareo Mauriciana ikatroka amin'ny Seychelles kosa indray mamarana fotoana amin'ny sokajy zazavavy izay ary ny zazalahy any amin'ny 5 ora sasany ariva any Madagasikara ikatroka amin'ny Mayotte. Izay zany ny fandaharam-potoana amin'ity lalaon'ny CJSOI ity.